amina démocratie nefa de mazava misy natao hoe délai de grâce raha antoko politique ohatranay zay nomana hitondra fanjakana atao anatin'ny 4 taona de fohy délai de grâce io raha ohatra maramila ohatran'io zay tsy nomana hitondra fanjakana de lavalava le délai de grâce zay tsy nampitenenay leader fanilo to satria navelanay aloha izy hanomana hianatra raha satria zavatra tsy nomanina izy fa rehefa dila lenombolana ka mbola tsy mety le de am'izay fotoan'izay azokianina le fitondrana ka eto ny sarotra indrindra amina mitondra fanjakana naveriko teo satria mitondra fanjakana tsy vitan'olona anankiray araka ny tena andrenam-polomeno hoe tsy adidiko za samirery adidiko za sianao ekipa mitondra fanjakana ka raha vao diso safidy ianao amin'ny ekipa hiaraka aminao de ho sahirana ianao zany amin'ny fitantarana zay raha-panjakana ka any zany misy fotoana isainy filohan'ny fanavoazana ny repoblika hoe jereo tsara ny olona ho atao premier ministre tena olo volona iova ve sy volona nova de matoa sakara tsetsao ihany azonao ambara manoloana ny fanapakevitra ny tranga tamin'ity androany ity zao de ny fametraha-pialana ireo mpikambana misa valo eo anivon'ny Bromaharitra eo anivon'ny CENI zany mafapo ve zay ary nandrasana koa ve zay ataontsika hoe fametraha-pialana ireo mpikambana eo anivon'ny CENI zay mafapo fa tsy nandrasana za anisan'le miteny foana hoe tsy nirafitra foana no afaka mamany olana raha isika indrindra mantsy io resaka CENI io resaka fifidianana io tady tsaroantsika taloha fa ny ministère de l'intérieur no mikarakara ny fifidianana de nomenomenona ny olona tamin'ireny tolona rehetrarehetra nisy teto reny hoe tsy mety io satria zay eo amin'ny fitondrana no mitantana ministère de l'intérieur hatrany amin'ny planton zalano manondro azy de reo zany nisy dety moral tsy maintsy anao zay apalany an'le eo amin'ny fitondrana azadino Philbert Tsirana na ministère de l'intérieur nikarakara ny fifidianana lany à 99% zany tamin'ny 72 naonga amin'ny olona février 72 izy lany fifidianana azafady fa volana tsisy amam-bolana kory 13 mai mionga ny Philbert Tsirana de ny fanapakevitra de hoe alao organisme indépendant no maleo tena no manao azy zay ny tsara indrindra de nataony CENI kanefa ny CENI koa nataony tsy mety de tokony mitondra-santsika inona tsy napetiny CENI satria ny CENI tsy indépendant araky ny lazaina azy ry Andry Rajoelina nge no manondro ny président CENI de ry Zalasamdralà no manondro ny membre rehetra ao de ny mpiasa rehetra ao de afaka ohatrany hoe ministère de l'intérieur bisy ny CENI de zay mahatonga amin'ny teny hoe tsy napozina aloha izy hiala fa misy mahatsara azy satria le rafitra CENI amin'ny commission électorale nationale indépendante amin'ny anarany mety tsara de ohatra hoe andao ararotina ary am'izao niala ny membre ny CENI anetraka olona vaovao tena mahaleo tena tsy azony fitondrana baikona zay zao no tokony faindondra raha tsika satria raha mbola le CENI teo sy ny HCC no ataonao miandraiky tamin'ny inona moa ny fifidianana amin'ny herintaona de tsisy zavatra iova zany ny HCC koa manao ny ataony moa zay moa ny victime voalohany am'le hoe azo raisina fa tsy mitombona io ny asan'ny HCC zany ange haute cour constitutionnelle dia mandinika ny lalàna ny zava-rehetra mitranga eto amin'ny firenena dia miteny izy hoe manaja ny lalam-pandroenana vety sa tsy manaja lalam-pandroenana zay ny tokony asan'ny HCC fa nanao lalàna moa ny gouvernement tateo aloha de hoe ny HCC no mitsara ny fifidianana zay le lalàna zay milovana asorona amin'ny HCC ny fahafanya mitsara ny litige rehetrarehetra rehefa misy fifidianana eto Madagasikara asorona aminy fa tsy asany iny any am-boalohany fa alefa ty amin'ny fitsarana ambaratonga ty ambany na tribunal administratif io na tribunal d'instance io zay etsotsika azy any no atao ny fanarahana sy fitsarana ny fifidianana am'izay fotoana zay rehefa miova ny membre ny CENI hifanarahana ny olona tonga ao fa tsy resaka marimaritra iraisana io marimaritra iraisana io koa mantsy matetika hoe mitondra zava-doza fantaniko kely teko anatina apetraka ihany koa amin'ny président Mahosy Ndrahajahery de hoe
be deabe ny fanovanana ny vahoaka malagasy ara de samy mahita koa lolom-pirenena ko zany fahitan'ny président Jean-Jacques Zan zao mila ovaina ary amin'ny HCC mila atao an'izao aty vaindohan-draharaha tokony ametraka olona tena tsy miankina amin'izaniza maleo tena tokoa anivon'ny CENI fa ny fanontaniana amin'izao fotoana zao de le hoe fanovana rafitra sa fanovana olona sa fanovana lalàna inona ny tena ho apetraka eto amin'ny firenena raha tokony ho izy ikena fa horesahana zany anatin'ny fikonan-doam-pirenena fa raha hoanina toko leader fanily manokana zany aiza ho aiza no tena position anareo zany amin'ny fanovana fanavaozana fa ny zavatra misy fotsiny aloha de hoe mila zavatra hoe miova eto amin'ny firenena misaotra anao am'izay fanontaniana zay ny fanovana rafitra tsy maintsy miaraka amina fanovana toe-tsaina satria raha ny rafitra fotsiny novainao fa ny toe-tsaina manaraka ihany le toe-tsaina lomorona tany aloha dia mitovy ihany ny vokany rehefa avy eo izy ny resahan'ny Zokibe Jean-Jacques le 700 to ny CENI ka hoe commission électorale nationale indépendante zany hoe maleo tena nefa ny rahantsika nahita fa tsisy faleovan-tena na de kely aza nandritra ny fotoana satria nanino le toe-tsaina nentina nanao an'le izy na ny fomba ny fidianana an'le olona aza de efa manahirana tamin'izany satria mandeha ny fikafika madinidinika fomba fanendrena ny ao ka rehefa za moa ny te ary io tsy tokony filohan'ny repoblika no manendry an'io satria rehefa ny manendry dia azo manana dette morale ianao amin'ny olona nanendry anao zany de tsy mipetraka le indépendance le institution ka aminay zany ny fanovàn-drafitra de tsy azo idiovirana satria ho anay leader fanily zao zavatra tena matimatesanay ary indrindra nohananay zao fitondrana zao de ny hevitra indesina zay tsy manoana olona ny leader fanily fa manoana hevitra ny mpitondra am'izao zany mivoiny hevitra ny fanavaozana de zay no nanohananay ny fitondrana misy am'izao satria zay de manaiky tanteraka fa misy zavatra tokony avaozina eto ny firenena zavatra isan'ny takina indrindrandrindra am'izao de ny ametrahana n'le tena hoe fitsinjaram-pahefa hatram'izay ny irayraina fotsiny natao hira fa tsisy nanatanteraka ary tsy nisy mpitondra ny fandimby ka nanana fasahina ny zara maro na fahefana tany amin'ny mbaratonga samihafa any amin'ny fototra teto Madagasikara fa natao hirahira litania fotsiny ka raha am'izao zany misy finiavana mpitondra misy am'izao tena ametraka an'io ary ny tena mavelo fanatenana de hoe tsy référendum intsony no atao am'ty fa élection constitutionnelle fifitianana lalam-pandrenana zany hoe farafakeliny zany misy lalam-pandrenana anankiroa safitianana zany zavatra resan'ny Zokibe Rasetson zany de tokony any amin'ny lalam-pandrenana zany hoe ny tsara ny fifitianana iza tsy ny asisy itsony any zany zay zany anytsika miadevitra an'izay hoe tsy mena ny asisy itsony manao an'io fa na ny tribunal aty amin'ny tribunal de droit commun de mafiteny azy aty amin'ny fitsarana tsotra ohatra zao ny haute cour de justice moa le hitsarana an'le mpitondra atao reny zany tsy mety satria manome deux poids deux mesures zany hoe tsy mampitovy ny olo-pirenena malagasy misy olo-pirenena ambony tsy azo tsaraina amina tribunal tsotra misy olo-pirenena ny betsaka azo tsaraina de matetika le complice no migadra fa le tena tomponantoko matetika ministra na mpitondra de avela mandeha fotsiny reny zany Zokibe Rasetson any amin'ny fametrahana ny lalam-pandroana sy ny lalam-pifitianana sy ny code électoral any atsika zany miadevitra mikasika an'izay zavatra zay amin'ny manaraka mba balizy zany mba tsy iverenana zavatra tsy mety so isany atao hoe mampimemenina moa zany ny olom-pirenena atao anatin'ny fotoana lavalava zay hoe tena tokony hovaina ihany keo atao amin'ny firenena de lay ataontsika hoe teti-bolona miopapana izay anivon'ireny androm-panjakana sy ny sisa ireny lay vola sitrahana be deabe eo amin'ilay andraikitra raisina eo no ataontsika hoe tena mampimemenina ny vahoaka ary misy moa milaza isan'ny mandetika ny firenena mihitsy zay ary antony ihany koa mampiazakazaka le mpanao politika akan'le toerana raha vo zao ngamba zao tena azo antoka mihitsy fa tena efa filaharana indray any avoloana tsy fantatro aiza amin'ny fanaterana indray za aloha mbola tsy nanatitra fa zay le tiako anontaniana hoe ohatrotrany ahoana no ahafahantsika manova an'izay ny ahafahana manova an'izay de zao ange arak'le tenin'ny Andriamatoery teo hoe ny toe-tsaina mila miova sy ny pratika politika amiko mandangy any gouvernement tamin'ny teny hoe tsy misy vola eto raha ohatra zao nanampiana ny trabona tany Tamatave fa de hoe miandry fanampiana vanivelany aloha
fa misy antony daholo reny a, misy antony daholo. Za zao a raha nandinika ny LFI, loi de finances initiale 2026, efa nisy rectification fa tsy ananako le rectification fa za mino fa tsy nivafiry io. Any amin'ny budget-ny prime ministre, raha raisy ny Tsay Christian zay orin'ny Ravatomanga moa, dia misy ligne budgétaire hoe appui au développement. Ny zavatra nataoko voalohany dia nijery lalam-pandroanana hoe asana prime ministre aveo zany hoe appui au développement zany fa tsy hitako zany tompoko. Mandrindra ny asan'ny ministre rehetrarehetra, ny asan'ny prime ministre. Fa io appui au développement io tamin'ny andron'ny Tsay Christian dia nisy 300 milliards d'ariary. 300 milliards d'ariary tsy tokony andehany aminy, lasany aminy. Io 300 milliards d'ariary io a, rehefa avadika eo dollars io, dia raha tamin'ny dollars teo amin'ny 4500, 4600 ariary teo ny dollars ray a, manome 65 millions de dollars io voly io. 65 millions de dollars zany tsy ahafahana manampy ny trabona tamatavy, mandainga anareo. Satria akoatran'izay ny budget 2026 ny prime ministre Salama, io 300 milliards d'ariary io efa niakatra 600 milliards d'ariary. Avy roeny ny budget ny Tsay Christian zany. Tsy aviko kely eto nantanin'ny olona foana efa maninona ny mpitondra ny sesy tsy mety manafoana ny midy. Ny valiny efa azoko androany tamin'ny rarahany Ravatomanga iny, ny midy no ampiasainy amoana anakalozana ny ariary lasa dollars dia mivoaka makany amin'ny compteny any Maurice. Io 300 milliards d'ariary Tsay Christian isa-taona io a, nozarainy tamin'ny mamy Ravatomanga apahany io zany io tratra any Maurice io. Amin'ny fomba ahoana moa nafahany mamoaka azy, azavay kely, satria le ariary tsy azonao avoaka nge, mila dollars ianao. Dia mipaikadin'ireo mpitondra nisy hatramin'izay, mivavan'ireo mpitondra nisy hatramin'izay, dia tsy afa-miala amin'ny any velantsika. Inona le tsy afa-miala amin'ny any velany? Miandry devise izy ho avy. Fa le devise raha voatonga, dia omen'ny fanjakana ny midy, marché interbancaire de devise, dia atakan'ny ariary. Misy dollars zany eo amin'ny midy amin'izay fotoan'izay. Dia tony budget ohatrany 300 milliards d'ariary ny Tsay Christian tony no alainy atakariny devise amin'izay, dia mivoaka makany avelany. Ny Hery-Tsalama tsy 300 milliards fa 600 milliards. Dia tato atsika nahita fa nahazo aina tapoka ny ariary, ny enjerany euro. Raha nolazaiko zay hoe tany amin'ny 4600 ariary tany ny $1, tato ato izy 4150 ariary dia mahazo $1 ianao. Fetraka an'izay raha raisiko ny budget ny Tsay Christian 300 milliards d'ariary, ny 300 milliards d'ariary raha 4600 ariary ny $1 dia manome 65 millions de dollars. Raha avoakany zany le 300 milliards amin'ny 4600 ariary ny $1, mahazo 65 millions de dollars izy any velany. Fa raha ataony mahazo aina, io le resaka manipulation, io resaka midy io manipulation io amiko. Rehefa menjera 4150 sisany dia mahazo $1 ianao, le 65 millions lasa 72 millions raisinao any velany. Zany hoe eo anao mahazo eo amin'ny 7 millions de dollars. Tsy nanao nininy ianao fa sandam-bola fotsiny mba mianao an'iny. Zay nataoko izy hoe tokony foanana io midy io, satria voaka ao daholy ao no misy atao hoe fuite de capitaux, dikany hoe fuite de capitaux, vola mivoaka eto Madagasikara tsy nividianana entana. Tsy zangy no miteny an'izany fa misy an'le GFI, Global Financial Integrity any États-Unis io niteny hoe taony elanelany 2004 sy 2008, anjarantsika mamantatra izy teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2004 sy 2008, nisy 4 milliards de dollars ny fuite de capitaux teto Madagasikara. Fuite de capitaux zany le vola ariary be dia be mangalatra. I mamy Ravatomanga any mangalatra, manao surfacturation izy amin'ny tomobile amidin'ny sodiaty, manao surfacturation izy atao amin'ny klinika. Ny afatsy ny vola nangalariny na mamy Ravatomanga na olona hafa nangalarina tany amin'ny KNAPS, nangalakana surfacturation natao tao amin'ny JIRAMA. Reny vola ariary reny makaiza alefandralao amin'ny midy dia atakaliny $, dia mivoaka ny velany. Tokony foanana aloha io midy io, na dia amin'izay antony ray izay fotsiny ary.
zay mahatonga amin'ny teny hoe itsika iteny be de be eto iteny be de be eto fa ny loza amina tambo nge efa miasa isan'andro miasa isan'andro de zay de zay loza mila tonga saintsika marina mihitsy ny tenin'ny Andriamatoery hoe mila miova saina miantomboka any aminao fa mila koa mamiova le pratika politika maloto ny afahana manao an'izay efa anaty lalàna nge zany fa zany hoe ahodin'ny zalahy le resaka déclaration de patrimoine miditra ianao manao déclaration mivoaka ianao manao déclaration de miteny ianao hoe hitan'ny olona mazava tsara hoe zao zany no fitombony na fiainan'ny patrimoine-nao heritsalama zao rajanarivelo zany toko manao déclaration de patrimoine izy nasorona prime ministre io fa ny olona tsisy mahafantatra hoe ohatriny aiza le patrimoine izy niditra aiza le izy mivoaka zao mahatonga sarotiny amin'io de zao raha olo tsotra mandeha miasa mahita patronao patronao zavatra jereny voalohany de mety hoe bulletin numéro 3 hoe le olo ty ve efa ngiadra sa efa nanodikodina vola de misoratra any amin'ny casier judiciaire casier judiciaire fa rehefa ianao olo pirenena miasa ho an'ny vahoaka ny vahoaka ny patronao manana zo ny vahoaka patron mahafantatra hoe le olona andray hikirakira ny volako satria volam-boaka nge no hikirakirainy ny karaman'ireo fonctionnaire rehetrarehetra na ny président na ny assemblée hoe volam-bahoaka manana zo vahoaka ianao nikirakira ny volako mila fantatro tomba-panananao marina ianao miditra ianao mivoaka zay mahatonga miverina amin'io foana fa io ny laclé voalohany anovana toe-tsaina eto sy anovana ny pratique politique. Aizahoaizana ndraikitrareo mpanao politika Andriamatoa filohan'ny leader Fanilo satria le izy mandeha ny faneho-kevitra fa le mpitondra eo atoerana tsy misy ohatra hoe tsy misy fiovana misy ao miteny hoe mila manana fasahina anao Andriamatoa filohan'ny fanavaozana mandravany androm-panjakana rehetra sy ny sisa ao anatin'izay samy manana ny heviny daholo ny mpanao politika fa ahoana ny afahana manosika ilay fitondrana zay fanambaranareo teo fa tohananareo andray fanapahan-kevitra tena ilain'ny firenena. Manana andraikitra zay mpanao politika na amin'ny tsara na amin'ny tsy mety eto amin'ny firenena. Be de be ny mpanao politika nitondra teto nanao ny tsy mety teto Madagasikara ary ahitana taratry ny tsy faminjazany mpanao politika ny fisehana toko politika 7 sy misy zany raha-tany raha tsy eto Madagasikara 237 misoratra ao amin'ny intérieur zay le dora Fanilo fa niteny anio tany amin'ny 2 niteneniko anao fa hoe 20 mahera za tam'zany angatany eo ahena ary zay nisany hoe anala ny tenanay raha ohatra ka hoe misy mitovy hevitra zany tambatra ka manana andraikitra zay mpanao politika. Tsika zao zany miady hevitra foana eto resaka hoe fanovana mpitondra na fifitianana io araka ny tenen'ny Zokobe Jean-Jacques Ratsetso teo ngala voatery mangalatra amina fifitianana satria tsy manaika le tsy teny français hoe alternance démocratique. Ahoana moa ny anekena alternance démocratique raha ao anatin'ny antoko misy ny tena zay tena tsy manaika alternance démocratique. Zay leader Fanilo zao za miteny aminao zao zany filofa 10 tantana ny antokonay atao anatin'ny 4 taona zay nisy leader Fanilo ary zay 10 rahalahy mianakareo tsy manana roim-pihavanana avy amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara fa firy ny antoko politika eto amintsika manao zay tsy antoko-pianakaviana ny leader Fanilo fa antoko politika manana tsangakevitra ary ny tsangakevitra no mahatonga anay ao zay tena zao vola 20 taona no tao anatin'ny antoko tsy mbola ministra tsy mbola solombavam-bahoaka fa mijanona ao anatin'ny antoko. Inona mahatonga anay tsy solombavam-bahoaka satria te teoriana tamin'ny andronay zay manompo sandratra zay nanambola no afaka mirotsaka ho fity zay nefa leader Fanilo tsy vola no entinay rehefa irotsaka zay fa hevitra le mahatonga ny filoha am'izao sahirana amin'ny apahany de noho ny ataonay mpanao politika. Za zany te sitina ny sain'ny filoha raha ny teny izy tany Paris farany teo hoe sarotra ny mitady malagasy tia tanindrazana sy hoe lavitra ny kolikoly zany tena olona tsotra no miteny an'izany raha filoham-panjakana satria na ny miaraka aminazy eo ne zany ny dikany de hoe be de be ny tsizy
zany hoe midikan'izany raha jerenao amin'ny lafiny ambadika ka zaho te isitona ny sainy filoha ny fanavaozana ny colonel Rangenirino Mikael hoe aza variana loatra am'izay be vava sy zay manao akisisika fa eno ihany jereo ny hafa zany satria misy ny hafa zay teanao zavatra eto amin'ny firenena fa mety manatona ny filoha izy ndray mandeha indroa intelo izy mangatako audience raha tsy voaray izy de makasisina reny olona reny nefa mety afaka anampy filoha be de be fa tsy voatery zay misisika ihany ka zany manahirana zany tsikeran'olona amin'ny filoha androany nge mbola vitsy n'olona mitsikera amin'ny filoha ny zavatra tsikerain'olona de hoe ny manodidina azy ka io mila amboarina ary isan'ny manodidina ny filoha ny gouvernement zay hoajoro manaraka eo premier ministre zay ajoro manaraka eo eo ny mitenenako teo hoe mila mijery tsara mila ampitonina tsara ny mandinika manapa-kevitra safidy zay premier ministre eo sy zay gouvernement manaraka de mato Jean-Jacques Ratsetson ianao isan'ny tena ntolona tena kianja be de be ny sarinao mbola ato amiko ato mbola betsaka ny sary ianao mandaka lacrymogène sy ny sisa fa tiako tenenina hoe ntolona ianao fa am'izao fotoana zao taoarina nireny fotoana elaela tsika tsy teto elaela de antaniko ianao androany hoe aiza hoaizytsika zao raha fahitanao azy aiza hoaiza zany zao ilay hitondrana an'le firenena raha niainga tamin'le tolontsika ny mbola nandondona an'ireny kapisaty reny naka an'ireny tetsy amin'ny kapisaty tetsy ny vahoaka be deabe sy ny sisa am'izao fa tonga ny avoloa ny colonel ianao zao eto miaraka amiko eto ny tatatata ny resaka hoe midy sy ny sisa atreto lohatry ny tsy mbola nisy hevitra ny raisiny ty fitondrany ty ombako manana aloha ny tenin'ny Andriamatohery teo le hoe tenin'ny PRRM tany andafy ny resaka tamin'ny diaspora izy ary important be zay fa ohatrany hoe mienitsika de ohatrany adino le izy hoe miteny izy hoe tena sarotra be ny mahita olona madio tsy lavitry ny kolikoly eto Madagasikara de tena ombako manana le nytenen'ny filohan'ny leader fanily teo hoe dikan'izany zany miaiky izy mivantana fa tsy akolaka hoe zay olona manodidina eo zany tsy hitany mihitsy zay olona tia tanindrazana sy lavitry ny kolikoly de ombako manana koa le teny ny filohan'ny leader fanily teo hoe fa hainao hoe tena mitady marina ny olona tia tanindrazana sy lavitry ny kolikoly zako samy teny fa za tia tanindrazana ary avy amina fianakaviana tia tanindrazana za samy teny fa za tsy voavidy vola ary lavitry ny kolikoly fa tsy za rery any fa raha mijery any toko avy tsika za sura fa raha mijery any amin'ny leader fanily tsika misy olona ohatry zany koa tia tanindrazana lavitry ny kolikoly ny anam-pirofona fitiava-tanindrazana io resaka ino moa fahavitrahana ara-politika anao zavatra iny be de be no manana an'iny fahavitrihan'iny anao zavatra fa le hoe lavitry ny kolikoly averiko foana mety iveriny impolo zay tsy maninona eto anaovana testa voalohany tombam-pananana tena izy dia avoaka publika satria raha ohatra zao Andry Rajoelina zao nataony napiary no tombam-pananana io ary tiako tenenina kely le tombam-pananana efa nisy nataon'ny prime ministre Sila tamin'ny androny io tombam-pananana nataony Sila io prime ministre Sila io de hoe ampidirinao ny fanananao any ivelany dia tsy maintsy déclarenao koa ny vady aman-janaka ao efa nisy zany teto ange fa tamin'ny 2018 atsika mijery izy amin'ny filoha tamin'ny 2018 nesorony le hoe fananana ny velany de nesorony le hoe ampidirina koa ny vady aman-janaka de izy hoe ny testa voalohany rehefa akolona ianao Andriamatoa PRRM apiary ty resaka tombam-pananana andresahako ty fa iny testa voalohany io
sava izy manao déclaration de patrimoine, zato isa anatin'ny patrimoine, ny patrimoine tompoko zato zatony de naizanaiza misy azy na tsy eto Madagasikara azy fa any ivelany tokony déclarenao ao. De sava izy raha misy mody adininy ka tratrany arena lasa fananam-panjakana. Ny sazy am'izay fotoana zay nandritry n'le fotoana nanaovanao déclaration sy natratrarana anao nanodikodina fananam-panjakana ianao. Ny sazy zany sazy ho an'ny olona nanodikodina fananam-panjakana. Zay ny testa voalohany. De aveo miresaka aveo zangy efa miserasera tamin'ny PRRM. Ny PRRM efa niteny tamiko antsoratra io izy io nyresy lahatra amin'ny hevitro fa maninona ary antsy natsony any mipetraka amin'ny fanontaniana fa raha fantatrao io PRRM fa manafitra ny vahoaka malagasy. Maninona zany no tsy apetraka ao amin'ny toerana na andraikitra afahako manova zavatra eto Madagasikara fa za tsy anaiky toerana hoe mila toerana fotsiny de zay toerana miananao de anaika tsy manao an'izay fa ny andraikitra no tetaviko alohan'ny hoe toerana andraikitra afahana manova zavatra eto Madagasikara. Izy entany amboloha miteny hoe meny rovolana le gouvernement tsy rovolana voniova le izy fa efa bolana taty arina. Zany efa miteny hoe ray volana de vitako mampidina ny vidim-piainana. Ohatra fotsiny zay. Za efa miteny fa rehefa atao io tsy mila afaka heritaona anatin'ny herintaona sy roa taona itobaka ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa. Fa azafady important be le nitenen'ny président leader fanily teo hoe fianarana masina. Fianarana masina. 2016 ny Banque mondiale namoaka chiffre ny teny hoe 97% ny ankizy folo taona midina 97% rehefa miteny anao jonile efa akaiky 100% nge zany andrasana ho 100%. 97% ny ankizy folo taona midina tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny. Reo ankizy reo efa 20 taona androany. Ny zandrondreo folo taona efa 30 taona androany. Ny vahaolana eto Madagasikara zany vahaolana mifandraiky amin'ny zava-misy eto satria rehefa eo amin'ny fitondrany ianao de ohatran'ny dokotera ianao mety matsy fa efa nisy tany velavelana anao de nandeha zay vao azo ampiariny de za ohatran'ny dokotera io. Misy dokotera ny any amin'ny tany anankiray zay matin'ny kakana le olona atao de otikakana meny azy de tonga eto Madagasikara ianao de otikakana koa no menao ny malagasy nefa tsy kakana mahazo azy fa aretina hafa any ny fipetraky le olana.